aminareo any ry havana ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Fifaliana no vokatry ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Fifaliana vokatry ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Zany no misongadina no finainantsika anio. Bokin'ny Nehemia toko 9, ny andininy 7 hatramin'ny andininy 9:20. Fifaliana vokatry ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Rehefa nody tany an-tanin-drazana ny Jiosy avy tamin'ny fahababoana tany Babilôna, dia nanarina tsikelikely ny fiainana izy, namboarina ny tempolo izay rava, namboarina ny manda ary indro tonga amin'ny fanarenana ara-pivavahana ka niverina nametraka ny hasin'ny tenin'Andriamanitra indray izy ireo. Dia indro ary tao anatin'ny fankalazana ny andro firavoravona, dia novoriana ny olona rehetra mba hiaino ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra mahagaga ry havako malala dia izao manao hoe, rehefa avy nandreny tenin'Andriamanitra ireto vahoaka ireto, dia nisy fifaliana hafakely, fifaliana tsy misy toazy vokatry zany fandrenesana ny tenin'Andriamanitra izany. Raha marina kokoa dia ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra no miteraka ilay fifaliana teo amin'ny vahoaka. Tamin'ny voalohany nalahelo ny vahoaka raha novakiana ny tenin'Andriamanitra, fa rehefa nankatoza noenony izy ireo dia niteraka fifaliana ho azy zany. Hoy tsara ny voalaza ny soratra masina manao hoe, ny andininy 7 tapany 2 manao hoe, masina ho an'i Jehovah Andriamanitra reo ity andro ity, koa aza malahelo na mitomany, fa nitomany ny olona rehetra raha nandreny tenin'ny lalàna. Dia hoy izy taminy, mandehany haminy matavy ary sotroy ny mamy, dia mba hanatero anjara izay tsy manan-javatra voavoatra, fa masina ho an'ny tompontsika ity andro ity, koa aza malahelo ianareo, fa ny fifaliana avy amin'ny Jehova no fiarovana mafy ho anareo. Tonga fiaraha-mifaly, fifaliana lehibe nateraka ilay fandrenesana ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy izany ihany, fa mbola vokatry ilay fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ihany rehefa nankalaza ny fetin'ny ratsakazo, nanaovana n'ilay trano ratsakazo, dia indro niteraka fifaliana lehibe ho azy ireo ihany koa zany. Hoy ny andininy 7 manao hoe, eny nanao trano ratsakazo avokoa ny fiangonana rehetra izay efa niverina avy tamin'ny fahababoana, ka mipetraka tao anatiny izy, fa tsy mbola nanao toy izany ny zanak'Israely hatramin'ny andron'ny Josoa zanakonona ka hatramin'izany andro izany. Ary nisy fifaliana lehibe indrindra. Tsy vitany hoe namerina nanatanteraka ilay trano ratsakazo fotsiny, fa niteraka fifaliana lehibe ho an'ny vahoaka rehetra sy izay rehetra nitondra azy ny fanatanterahana ny tenin'Andriamanitra. Ry havako malala ao amin'ny tompo, ambara arak'izany fa miteraka fifaliana eo ampino ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Tsy sanatria mampiferin'aina ny mandre ny tenin'Andriamanitra, tsy sanatria mampiferin'aina ny mandre ny baiko na ny hafatr'Andriamanitra. Raha miteny ny tompo ohatra hoe mandehana mitoriny filazany tsara amin'ny olombelona rehetra, dia tsy fierinaina mihitsy isika handray izany fa handeha hitory filazany tsara amin'ny fifaliana. Raha manome baiko antsika ny tompo mba handeha ho any amin'izao tontolo izao, dia tsy fierinaina isika hiteny manao hoe dia ho any amin'ny tany lavitra zany, lavitry ny renivohitra zany, tsia.
andeha amin'ny fifaliana isika. Ny olona mandray tsara ny baiko ka mankatoa azy dia mandray izany amin'ny fifaliana. Ry havako malala, iaino ary ny tenin'Andriamanitra, vakio ny tenin'Andriamanitra, ianaro ny tenin'Andriamanitra, iaino ny tenin'Andriamanitra, ampiaro izay nianarana, ary indrindra mahazao fifaliana amin'ny fampiarana, amin'ny fankatoavana, izany tenin'Andriamanitra izany. Ny fiainantsika sy ny fiverenantsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra no mitondra fifaliana ho antsika. Dia zary lasa loharan'ny fifaliana ho an'ny mpino ny tenin'Andriamanitra. Izay rehetra te hifaly ary, andao hanovy izany ao amin'ny tenin'Andriamanitra fa ao no misy izany. Dia n'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Ry Andriamanitra rainay sy Jesosy Kristy zokonay eo, misaotra sy mideranao zahay fa nandre ny tenim-pifaliana, ny fifaliana ao amin'ny Jesosy Kristy tomponay, lay Jesosy izay fiainana ho anay. Misaotranao zay nandre izany teny izany izay antoka sy fototry ny fifalianay, ary misaotranao zay afaka mametraka eo am-pelantananao ny andronay, ny asanay, ny fivelomanay, ny fiariana ataonay sy ny momba anay rehetra. Ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy zany rehetra izany. Fa raha misy dera, raha misy laza, ny voninahitra Andriamanitra ho anao hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen.